Asa Vita no Ifampitsarana, Fotokevitry ny antoko tantaniny nefa fotokeviny ihany koa. Raha asa tokoa dia efa betsaka ny vitan'i Norbert Lala Ratsirahonana teto amin'ny firenena. 20 taona izao ny lehilahy fa mbola tsy mieritreritra hijanona amin'ny fanaovana politika. Raha lazain'ny maro fa loharanon'ireo korontana politika maro teto Madagasikara izy, dia miaro tena kosa ny lehilahy ary maka ny toeran'ny mpampiavana mihitsy aza. Inona moa fahefanananako atokavana amin'izany? Fa izaho mifantatro dia manao analyse politika foana ary mahatsapa matetika hoe efa tsy mety izany, efa tsy mety. Ka rehefa miteny an'izay na makany amin'ny opposition ave dia hoe source d'instabilité tsy e. Za zao ohatra dia manohitra mihitsy ary miteny mazava hoe le fifanenjehana sy le fifanaratsiana aok'izay. Na avy amin'izy io na avy amin'izy, na avy amin'ny fitondrana io, na avy amin'ny mpanohitra io. Raha ohatra ka mbola izay foana nalao ataontsika eto dia anahirana fitondrana raha-mpanjakana. Za dia milaza hoe gamba nefa mba tonga amin'ny fotoana tokony tsy hifanaratsy, tsy tokony hifanenjika, tsy tokony hifanala baraka, fa tokony mba hoe raha misy ary fotokevitra atao, na misy atao hoe tsikera atao, dia mba atao amin'ny fomba miady zany. Efa nitondra ny firenena nandritra ny 7 volana Norbert Lala Ratsirahonana tamin'ny taona 4,770 sy 7,770 ary efa prime-ministra ihany koa. Efa mpanolontsaina ireo filoham-pirenena ny fandimby ihany koa ny tenany. Isan'ireo nametraka ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny toerana na tamin'ny tetezamita na tamin'ny fifidianana farany teo izy. Mijanona ho tanànan-kavanana ny filoham-pirenena Mpernasy ity mpanao politika ity raha ny filazany. Tsotra ny valiteniko. Raha nanaraka ny torohevitry ny mpitondra tsoatran'izao Madagasikara. Fa misy mpitondra manaiky ny teninao indraindray, misy mpitondra tsy manaiky ny teninao indraindray. Dia izay ny fahavozana. Mpanolontsaina anie tsy afaka mandidy amin'ny toeran'ny mpitondra fanjakana. Mpitondra fanjakana ny tena tompona andraikitra. Izy mahalala hoe izao no anaovako azy, izao no anaovako azy, ny didin'ny mpanolontsaina dia milaza hoe tokony izao ngamany na tsy tokony izao. Ny fanaraka tsara izay mianaka hoe tsy zatsiny hoe mbola andeha hiditra birao zany, ka hiditra amin'ny valo sasany dia raha avy amin'ny 12 dia hiditra amin'ny roa dia tsy fantatra ny iravanana na firy alina, ka hoe ngamakio samy taonako izao efa tsy amin'izany intsony fa dia ny fanarahana hoe rehefa misy filan-kevitra tokony atao, fifanankalozan-kevitra, dia mifampiatso, dia mifanatona, dia mifampidinika. Ny avy izay manatanteraka ny Kongresy Nasionaly ny manomboka an'io etsy anosy dia manana vina ny hitoetra maharitra ary mbola hitondra ny anjara-biriky hatrany ho fampandrosoana ny firenena. Be ny tanàna 10 no lany tamin'ny anaran'ny antoko tamin'ny fifidianana kominaly farany teo.